Niainga tamin'ny tsy misy izy niainga tamin'ny tsy misy izy fa za tsy niainga tamin'ny tsy misy. Nanomboka 14 taona mamana niasa tranon'olona, 10 taona izy mbola niasa tranon'olona foana. Raha ny fahafantarako azy dia tsy manana fiainan'izany mamanay, fa vao afaka nitady vola izy dia lasa niasa tranon'olona. Foly manadanja ireo dia tena hoe mahantra be, tena mahantra, tsy sahirana fa tena nahantra be mihitsy. Dia vao afaka nandeha dia lasa nitady vola. Sy lavaka izy tamin'ny fiainana dia izany résultat, io zany ny résultat. Tsy nianatra mamanay, tsy hoe tsy navita lycée izy na tsy navita université fa tena tsy nandingana école mihitsy, tsy mahay mamaky teny izy, tsy mahay manoratra, fa minoana anareo fa sady manaja olona, manam-pahendrena, no be fitiavana, no tena intelligente be. Tena hoe intelligente be mamanay par rapport amin'ny olona be dia be izay fantatro. Tsy mba miprofite fiainana niaraka taminay izany mamanay satria miasa trano izy latsinainy jusqu'à lahady atoandro, dia lahady atoandro izy manasa lambanay. Dia ohatr'izany foana ny fiainanay, ohatr'izany foana ny fiainany moa zany. Fa niry mamanay tamin'izany hoe za mba hianatra tao amin'ny Saint-Joseph tao Antsirabe, école Andry Fleur moa zany io nalaza tsara be mihitsy ilay izy. Fa niry mamanay za hoe hianatra tao. Ho an'olona sasany ilay izy normal, fa ho an'ny mamanay ilay izy ohatrany hoe za mianatra ny Harvard zany satria karama vary masaka kely ny écolage lafo be, ny frais bus dia ho an-daniny koa. Fa mbola tsy memena za mamanay, mbola tsy nisy andro ka hoe tara ny écolage tany am-pianarana, fa nianatra ohatry ny ankizy rehetra, profite ohatry ny ankizy rehetrarehetra. Tsy mba memena za mamanay, tsy nilaza ny fasahirana ny tamiko mamanay, fantatro mamanay hoe sahirana fa tsy mbola niteny tamiko ny fasahirananay izy. Raha ohatra ka hoe nitady kahie za tsisy kahie dia tsy miteny izy fa mihaino fotsiny fa tonga eo ny kahie, tonga eo ny stylo, dia ohatr'izany foana. Na tsy niteny ny fasahiranany ary mamanay fa hita teny amin'ny tavany ny fahanterany, hita teny amin'ny tavany ny panda par rapport any olona mitovy taona aminy, dia hita teny amin'ny tarehany hoe sahirana izy miasa saina izy, fa izy tsy niteny taminay ny fasahiranany, ny fiasany saina. Tamin'ny fiainako tsy mbola nahita andro hoe iny mamanay lasa nandeha nakaletseny zabotsy, na lasa nijery friperia, na mpifaly ny tenany, na hoe vidividy zavatra tsara, na falifaly ny tenany, mbola tsy nahita. Fa nitako vidy lambo mamanay, lamba firakotra, satria hoy zareo taloha tsy nanana lamba firakotra dia izany no vidiany. Misy olona miteny hoe mama be memena, mama be moral, mama ohatr'izao rehefa mananatra, fa mamanay tsy ohatr'izany. Mamanay tena hoe tsotra, tsy mba memena na zany. Teny telo ihany nanana mamanay anahy tamin'ny fiainana, dia tadidiko foana ilay izy hatramin'izao hoe mba endry menara tsara, tandremo fa sao dia fafinaretana 10 minitra no anombana amin'ny fiainana iray manontolo. Izay ihany no teneny mamanay anahy. Dia indray za tady manao betizy fa tadidiko foana ireo. Indray mandeha tamin'ny fiainana mamanay no mikapoka anahy voalohany sady farany tamin'ny za 5e, tonga tsy nety nihinan-kanina dia izay no nikapoha mamanay anahy, izay sady voalohany no farany, dia tadidiko be foana ilay izy. Misy koa ny ray aman-dreny lehibe toika be ireny, le marina foana ny anazy, fa mamanay tsy ohatr'izany. Mamanay tena mihaino anahy, rehefa miresaka dia mihaino anahy mamanay, ohatrany hoe mihaino olona intelligente be izy, mihaino olona tena hoe manam-pahaizana be, mihaino anahy izy. Mamanay natoky anahy, tena natoky be anahy izy, mihoatra noho ny tenako. Za tsy natoky anahy izany, fa mamanay tena natoky anahy. Tsy haiko hoe fa manino. Niopiko soa kely ny zavatra natao mamanay nanampiana amin'ny fiainanay. Dia nandeha teny ny fotoana fa 7 taona mamanay vao navita trano ho anazy, ho anay. Izany hoe niasa trano 20 taona za mamanay, izay vao navita trano ho anay. Tsy nino izany za hoe za ka ty andafy, tena tsy nino izany satria fasahirananay izay tsy mananinninona afa-tsy trano ihany no nananay. Namelona olona be dia be mamanay satria namelona ny bebe anay izy, namelona dadabe sy bebe anay izy, namelona anay izy. Tsisy nino hoe fa izy ny andro amin'ny fianakavianay, sady mama izy ny dada ho anay, ny charge, ny sakafo, ny jirama dia anazy daholo izany. Izy no andronay.
tsy nanana nisy efa izy rery tsy niara-mipetraka tamin'ny mamanay tsony za nanomboka tamin'ny 2020 fa mipetraka tany amin'ny mpampiasan'ny mamanay dia zany hoe amin'ny atoandro zany zay mifankahita ihany fa amin'ny hariva izy modany aminay ohatr'izay foana tesotra an'ireo olo ireo satria tao mamanay niasa tao amin'ireo olo ireo nandritra ny 20 taona mahery fa tokisana ange zany mbola tsisy mipika mbola tsisy ady ny fitiavan-janak'ireo olo ireo no fitiavan-janaka naseho amin'ny mamanay anay tena hoe tao ny sekoly mamanay tsy nahita fiaina mamanay fa tao ny fiainany tao ny fianarany dia tesotra an'ireo olo ireo androany nanampy anay izy tia anay zareo dia tesotra an'ireo olo ireo dia androany te hiteny te hanamafy fa raha misy olona 5 fréquentenareo dia mitoetranareo moyenne an'ilay olona 5 fréquentenareo dia ohatr'izany mamanay tsy manana langage d'amour za mamanay fa tsapako hoe tia anahy mihoatra amin'ny tena mamanay rehefa taty ariana kely zay dia nanana fivarotana na fo mamanay ny tranonay na fo mamanay ny rehetrarehetra ho anahy anatanterahako ny nofinofiko hoe zahaka tia andafy laha sisa mipetraka tany amin'ny fivarotana anay dia tany izy na fo no anahy ny tranonay ho anay andehanako tia andafy tsisy olanao an'izany zany tena tsisy olanao an'izany tsisy nanampy izy tena tsisy nanampy fa izy rery tsisy nanampy izy fa izy rery na foiny ny herim-pony nandritra ny fahatanindray manontolo na tonga azy hoantitra na foiny ho anahy ho anay misy taona ary miteny amin'olona miresaka amin'olona hoe zamba dia hianatra ny andafy fa ny olona miteny hoe tsy olona rehetrarehetra ngeny afaka makany fa mamanay nino hoe afaka tanterahako ny nofinofiko hoe za andeha hianatra tia andafy misy olona miteny hoe le olona sasany mieritreritra hoe le fandehanana ny andafy ohatrany hoe diplôma manokana mihitsiny ohatrany hoe zay mihitsiny zany diplôma manokana mihitsiny ho amin'ny mamanay satria zay ny fandreseny ny fianarako aty andafy zay ny fandreseny zay ny diplômany tsy tany am-pianarana izy fa zay ny anazy zay ny résultat ny fiainany tsy ho hitana akory ty vidéo ty tsy ho fatana akory ny fisian'ity vidéo ty fa faly amin'ny parcours-ny tsy mamenatra miteny an'izany satria tena fierté ako izy fierté any tena tia azy tia anay mihoatra ny tenany izy tena tia anay mihoatra ny tenany izy na foiny rehetrarehetra ho anay izy sady dadanay izy no mamanay dia natoky anahy izy mihoatra ny tenany zavatra tena namarika mamanay hoe mameza na dia kely ary mamanay mizara foana na dia tsy manana ary tena nahandro izay fa mizara foana izy na tsy nanana ary andro hianatra ny Belgique dia tanteraka ny nofinofiny mamanay tanteraka ny faniriana hoe za hianatra tia andafy dia androany falo anazy tena falo anazy satria natoky anahy izy nino anahy izy nataoko ty vidéo ty androany hitenenako anareo hoe atsao ny ray aman-drenareo fa tianareo mihoatra noho ny olona rehetrarehetra ny ray aman-drenareo mihoatra ny tenany ary tianareo ren'olo reny dia atsao tsara dia hetry tsara zay veloma zay miparcours mamanay tsy boky ty atatara mamanay fa zay antony tiavako femme de ménage ny Frida Macfadden satria le titre mihitsy nafinaritra anah hoe femme de ménage satria femme de ménage mamanay femme de ménage natonga anay ohatr'izao zay